Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsuni, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Socavitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. An'olotro anao ny vaovao. Mbola andalo fiofanana aloha ireo be ny tanàna vaovao manerana ny nosy vao afaka miroso amin'ny famindram-pahefana. Tsy ho isan'ireo mena fiofanana kosa ny be ny tanàna Antananarivo renivohitra, lalora Valimanana. Ny aiky ny député Nicolas Andrianasoly izay iray amin'ireo mpomba ny filoham-pirenena fa mikorotana ny tontolon'ny politika ary voakasika izany ny fitondrana afaratapiny. Io no isan'ny mampirongatra ny tsy fandriampahalemana mety simba raha ny fanazavany. Natsipi ny minisitry ny arena stratéjika any amin'ny fitsarana ny toy ny raharaha momba ny vato kristaly 20 taonina izay nanjavona teo an-tokotanin'ny ministera. Nahiditra mponja vonjimaika ny telo tamin'ireo efatra voaroa io nanao diplôma sandoka avy amin'ny ministera ny ala sy ny ministera ny asa-panjakana, ny iray kosa nahazo fafana vonjimaika raha ny vaovao farany voaray. Mahakasika ny affaire Bekasa kosa indray resaka fandrarana andramena amin'ny alatsiny avy izao ny iverina eny amin'ny chaîne pénale izany. Raha ny taremarika ofisialy efa-jato sy arivo ny isan'ny olona maty tao anatin'ilay fety ny Eid el Fitr nanomboka ny taona 2010, 7 ny taona 2010, 9 ny tapaky ny volana septambra lasa teo ary 17 omaly ny Atsipirena Vetrany. Stepper, vélo elliptique, vélo d'appartement, tapis manuel. Manova fanatanjahantena 30 minitra isan'andro ho antoky ny fahasalamanao. Luxor, le plaisir du confort. La vache qui rit manangona étiquette triangle la vache qui rival apetao amin'ny taratasy fotsy misy ny anaranao ny adresinao ary numéro téléphone ataovy ao anaty valopy kely ary alefaso any amin'ny boîte postale 590 na atermo vantana any amin'ny soma 10 tsara lalàna. Loka marobe no mety ho azonao amin'izany toy ny scooter Incos Super 8, ensemble à TV écran plat sy chaîne Hi-Fi sy cuisinière ary réfrigérateur sy 6 à 6. Ny fitsariana dia ataony alarobia 10 novembre amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny soma 10 tsara lalàna. Milalao vare! Socavitre en Outapénac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Socavitre en Outapénac. 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en Outapénac. Très sincèrement à votre service. Ny hazo ny vanoko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonina nome fahafapo anao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamashifoza, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana
ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantsony laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Révolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Des nouvelles gammes de produits débarquent chez Bowlay. Des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale, qui transforme votre univers avec modernité et savoir-faire. Bowlay, toujours meilleur. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo Ampatsakan Ambulkanj, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée bac 2015, 2 octobre et 24 novembre pour ISA Ampatsakan, 6 octobre et 27 novembre pour ISA Ambulkanj. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement général, technique commerciale. Première, S, L, technique commerciale. Terminale A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée, octobre 2015. ISA Ampatsakan, derrière Knaps un peu flou. ISA Ambulkanj, premier tournoi à gauche vers Biblav après arrêt Busté Désanabusque 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. No place to go, darling. No place to go. No place to go. Yes, with you. Miarakam now, miarakam new. Andian'ny faharoa amin'ny fête de la gastronomie ety amin'ny Alliance Française Andavamamba ny asabotsy 9 sy ny alahady 17 septambra ho avy izao. Isy hetsika maro karazana, fampirantiana, salon ahitanao ireo orinasa mpanao sakafo eto Antananarivo, ny lalao maro izay ahafahanao mandray anjara, fisoratana anarana ety amin'ny Alliance Française Andavamamba. Ety amin'ny Alliance Française Andavamamba zany ny fotoana ny asabotsy 9 sy ny alahady 17 septambra anandrana iantsena sakafo maro isan-karazany, fidirana maimaim-pony. Partenaire Vatel, Royal Spirit, partenaire média Kulu FM, Dreamin, Radio Plus, RNM. Fampianaran Yaouswa, Fampianaran Yaouswa, Yaouswa. Yang dimanja tiana maru. Enar nanta sintani serieta awam. Championnat Sifrila e Mandene Episcopo Samuelson Edouard Aranom Vanda Awam télé internet Awam ni radio internet www.rtv.yaouswa.com Yaouswa Nandavan Full Ratzane Nautivo Funzi Yaouswa Andemande Episcopo Samuelson Edouard. École d'expression française Fanapera. École d'expression française Fanapera. De la 11e au terminal A et B, résultat d'examen 2015, CPE 98%, BPC 50%, PAC 70% avec 4 mentions. Rentrée lundi 5 octobre 2015 à 8h. Place limitée, réussite assurée.
Adresse Amboudrano Peflou, Lo IVZ 3CA, près Poil Rouge en face de la FTC. Contact 034 13 498 01 034 13 498 01. Célébration du 14e anniversaire du groupe LifeMed. Remise spéciale de 40 à 50% sur certains meubles. Grand remise exceptionnelle pour tous les meubles. Un gros choix d'articles sera à votre portée, comme les salons de haute qualité, chambres à coucher, table à manger en marbre ou en bois massif, table bureau. LifeMed remercie à tous ses fidèles clients et ouvre à toutes et à tous ses portes. LifeMed à Missa. Wai, paino kiny lataki? Tia kiny raha zarako vaovao a. Sady natokana ho an'ny vehivavy a. Fa misy inona aky? Big one, lady. Agrivette vous présente Pets Day le samedi 26 septembre 2015 de 9h à 16h30 au parking de la City Event. Une journée pour les animaux de compagnie. Au programme, course de chiens depuis Marémassaï jusqu'à la City, concours de beauté et concours de dressage. Informations et inscriptions, contactez le 034 81 481 82. Venez nombreux, entrée gratuite. Pets Day by Agrivette. Dia falitafaraka aminao indray tompo-klasy tompoko vavy amin'izao takariva izao atao anatin'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitrak'olo. Tonga soa atao anatin'izany fampahalalam-baovao izany manasanao ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Fa ety am-piandohana dia ampahafantarinanao fa mampiatrano vahiny indray ny fampahalalam-baovao amin'izao takariva izao. Andriamatoa Zafimahova Serge, solitenan'ny fiarahamonim-pirenena ao amin'ny komity mpamolavola ny Sataife ny fitrandrahana ny Arenakibonitany. Iverenantsika ny resadresaka miaraka aminy rehefa avy eo fa isantarantsika ny fampahalalam-baovao aloha ny vaovao politika nisongadina tamin'ity androany ity. Manomboka androany ny famborina sy ny fanomezana fiofanana ho an'ireo ben'ny tanàna. Ny fiandrasana ny notification avy amin'ny fitsarana izay misahana ny ady amin'ny fanjakana izay amin'ny ankapobeny no matara ny fifamindram-pahefana eo amin'ireo ben'ny tanàna mivoaka sy ireo izay hiditra raha ny fanazavana azy teny anivon'ny ministera. Etsekilan'izay dia miavaka ny eo amin'ny tanàna ny Tananarivo, tsy hisy ny fampiofanana fantatra moa fa raha ny farantara dia amin'ity farany herinandro ity no atao ny fifamindram-pahefana eo amin'ny ben'ny tanàna vaovao sy ny filohan'ny delegasiona manokana ny tanàna Antananarivo izay miasa amin'izao fotoana izao fanadihadiana. Tsy amin'ity herinandro ity no antenana ny fanatanterana ny fifamindram-pahefana eo amin'ireo ben'ny tanàna lany teto Madagasikara. Nanomboka androany ny fanomezana ny fampiofanana sy fanatanterana ny famorina ireo ben'ny tanàna lany rehetra raha ny fanazavan'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny ady tany. Institution générale fotsiny namenay hoe alohan'ny anaovana passation aloha tsy tokony manao regroupement daholo ny préfet sy ny chef de district, ny maire en France, ny maire sortant avoriny dia misy efa formation zay nampanaovana anjareo mikasika hoe passation de service. Faharoa manarakaraka an'izay ny ao anatin'ny passation tsy maintsy misy an'ny référence de jugement izay namoaka ny voka-pifidianana. Igny zany no andrasana eo amin'ny tribunal administratif hoe avoaka zany ny notifiena an'ilay olona amin'ny regroupement zany dia notifieny izy raha efa vita ny tribunal administratif. Araka izany ny famorina sy ny fanomezana fiofanana ireo amin'ny ankabeny no antony mahatara ny fanatotosana ny fifamindram-pahefana raha ny fanazavana azo. Hiavaka kosa nefa ny mikasika n'Antananarivo renivohitra raha toa ka isan'ny fifamindram-pahefana andrasany be sy ny maro indrindra izany raha ny fanazavana azo teny amin'ny prefekturan'ny polisy misana ny faritra
Analamanga. Ny eto amin'ny commune urbaine Antananarivo eto zany tsisy fampivondronana moa mazava ho azy satria préfecture de police zany no misahana mivantana ny commune urbaine Antananarivo. Dia tsy misy lova fampivondronana satria olona iray ihany ben'ny tanàna andimby any floan'ny délégation manokana. Fa tsy maintsy ampahafantarina kosa ny ben'ny tanàna vaovao sy ampahafantarina floan'ny délégation manokana hoe nisy io instruction io efiroso am'izay zany eto amin'ny préfecture de police hoe inona sy inona daholo ireo takiny lalàna na takiny lalàna sy ny fomba atao amin'ny famindram-pitantanana sy famindram-pahefana. Raha tsy aivina ny antoko politika TIM ny Mapara, ny HVM sy ny MMM hatrany no nitarika tamin'ny fifidianana kominaly iny. Mbola eo amin'izay lafiny politika izay hatrany nivoaka tamin'ny fahanginany ny antoko ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka sarotra ho an'ny fitondrana ankehitriny ny mitady ny fahamarina toerana manoloana ny zavamisy tao aorian'ireny fifidianana kominaly ireny raha nambarany birao politika ny antoko Arema androany ambany ny taham-pandresana anjara. Etsakilan'izay na ny lalana izoran'ny fitondrana ankehitriny amin'ny resaka fampandrosoana aza tsy mazava hoy izy ireo. Sarotra ho any aty ivelany na ny tsara ny fomba fitantanana ny raharaham-panjakana aza fanadihadiana iarahana amin'ny zora kotondrina. Iverina eo amin'ny sehatra politika amin'izay ny antoko Arema anohana sa anohitra ny fandarana asan'ny filoham-pirenena na ireo mpanao politika sy antoko politika ety ivelany aza sahirana ankehitriny. Ao anatin'ilay fangatahana fanohanana ny filoham-pirenena amin'ilay resaka memorandum de stabilité tsy mazava ny fandarana asan'ny fitondrana ankehitriny raha nambarany antoko Arema androany. Tsy nandraisanay fahefana hatramin'izay dia satria tsy fantatra hoe inona no atao, tsy ny hoe hiditra ao anatin'ny gouvernement zava-dehibe fa hoe inona no atao rehefa miditra ao. Zava-farafaratsiny misy zavatra hifanarahana tokony anangantsika fanjakana maro toerana, fanjakana matanjaka, afaka hiaro ny toe-karem-pirenena, afaka hiaro ny mpamokatra malagasy, afaka hiantoka ny fiandrianam-pirenentsika rehetra. Tanjona napetraky ny fitondrana sy ny gouvernement ankehitriny anefa ny ametrahana ny fahamarina toerana ary isan'ny fipetratakin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena izany. Isan'izany ny fametrahana ny anteny Merandoholo na alohan'ny faran'ity taon'ity. Mbola ho sarotra anefa ny fahazona izay fahamarina toerana izay raha ny zava-misy tamin'ny fifidianana kominaly farany teo nijerena. Ambany dia ambany ny taham-pandraisana anjaran'ny mpifidy manodidina ny 720 izany manerana ny nosy. Ho an'ity antoko ity manaporofo izany fa mbola marefo ny fitondrana ankehitriny. Fa ny zavatra tena kendreny ny Madagasikara sy ireo rehetra nanohana antsika dia hoe mba maro toerana izany fitondrana izany. Ahoana moa no hamaro toerana azy raha vitsy olona mifidy, raha vitsy kely ny tahapavitrihana sy ny nahalaniny reny olo reny, tsy tratra mitambona izay kendrentsika izany dia ny hamaro toerana zany fitondrana izany. Hatreto milaza ho tsy afa-po tamin'ny fikarakarana ny fifidianana farany teo iny ny antoko Arema raha ireo zava-misy ireo. Mbola milaza ho manana ny heriny kosa anefa izy ireo taoriany tsy nandraisan'ny antoko anjara intsony tamin'ny fifidianana nandritra ny 13 taona. Raha tsy aivina, commune 19 no nandresen'ny antoko Arema manerana ny nosy. Eo amin'ny lafiny politika hatrany dia niaiky ny député Nicolas Andrianasolo izay iray amin'ireo mpomba ny filoham-pirenena tsy azo ozongozonina androany fa mikorotana ny tontolo politika ary voakasika izany ny aty amin'ny fitondrana faratampony. Misy fiantraikany amin'ny raharaham-pilaminana ny atsimony nosy izany fikorotanana aty atampony izany raha ny fanazavany androany. Ity député ity izay saika voatontonona rehefa voalaza fa hoe mpiray-tsy kombakomba midahalo any amin'ny distrika na voafidy azy. Nanda izany ampahabemasy ny tenany androany ary nanipika fa tsy lamina ny raharahany atsimo raha tsy milamina ny tontolo politika eto amin'ny firenena fanampanazavana. Mahatonga ny dahalo dia ty dia avy eo ny fodrafitasa sy misy ny kotana politika tena indrindra kotana politika ty amborety stabilité politique sy misy azanareo mipaka zany amin'le olona tokony hamasy voleto tokony teto ampiasa voleto apetsapetra be be sy afaka ampiasa voleto izy raha ohatra hoe misy kotana eto dia zany mampiaina ny olona tokony hananasa. Raha sy miasa olo aminay abitroky dia mareko andreo fa raha fafeny 20 taona lehilahy azy nao dia ila apela aminay raha sy manam-bola anao sy mahazo apela
raha fa tsy manam-bola anao zany dia mana tentative anao hangalasy rehefa sisy vola satria anao tsy azo apelaka fa tsy misy vola. Notondro an'ity député tio tsy mahavaolana ihany koa moa ny fitsabahan'ny vahiny amin'ny raharaham-pirenena eto amintsika raha nanontaniana momba ny fahatongavana ny solotenan'ny SADC eto amin'izao fotoana izao ny tenany. Fa lafim-baovao hafa kosa indray eo amin'ny lafiny toe-karena dia nivoaka tamin'ny fahanginana ny ministry ny Harena Kibontany androany mikasika ny fanjavonan'ireo vato safira 12 taonina saingy tsy nanome fanazavana momba ny fanjavonan'ireo vato ireo ny tenany. Raha nambarany dia efa nisy nitondra eny amin'ny fitsarana ity raharaha ity ary andrasana ny fitsarana moka ny didy mikasika izay. Ankilan'izay dia ny farana androany ny seha-mifanakalozana momba ny Harena Kibontany sy ny solitany fanadihadiana. Efa fantatrareo fa izy io nefa le matoa vato zany tsy very zany tsy hitatsika hoe 10 taonina very no 10 taonina ve dia ahoana no avery an'izany fa misy an'izy misy ny efa nitondra azy ary tiana nivon'ny tribunal ka alohan'ny ny fitsarana no mamaritra azy. Namaly ny mpanao gazety androany ny ministry ny Harena Stratégique atao aorian'ny fahanginany hatramin'ny 5 septambra izay nanjavonana ireo vato kristal any Mpandraramadiniky iray avy any Feno Arivo be. Tsy feno kosa ny fanazavana hatreto mikasika izay nanjavonana ireto vato ireo. Raha nilaza ny tenany fa tsy very ireo vato nankaiza ary zany iza ihany koa no tompon'antoka tamin'ny famindrana toerana ireo vato tamin'ny fomba mangingina. Raha tsy ahivina ara-dalàna ny taratasin'ilay mpandraraha malagasy izay nahita sy nitrandraka ary tompon'ilay vato kristal 12 taonina io araka ny fanazavany ny mpisolo vavazy ary namarinina ireo anivo ny sindikany mpitrandraka madinika izany. Isan'ireo tranga izay nanaratsy endrika ny seha-mifanakalozana ny antsoina mpampiasa vola vahiny momba ny Harena Kibontany sy ny solitany teny vato ity raharaha vato kristal 12 taonina nanjavona ity. Tsy mpandraraha iray ihany anefa nitojolana tahaka izao. Nivoaka avokoa androany ny olana manjoa ireo mpandraraha madinika toy ny fahasarotany taratasy karakaraina sy ny tsy fisian'ny lalàna mazava mifeny fitrandrahana. Dia eo mba mba izy cohésion entre ministère concerné amin'ilay exploitant sy ireo mpisaba eny an-dalana. Amin'ilay indray entanay telo andro tazomon-dralahy fa izy no tsy alala zay taratasy avy any zay telo miasainao ihany tokotokoto concret. Dia eo amin'ilay fampahafantarana ny tontolon'ny asa io zany hita hoe mbola tsy dia tena ampy. Voalaza teo misy ministera maromaro voakasika ao. Dia izay zany tokony ho hatsaraina raha itsika iroborobo io fitrandrahana io hoe Nanamarika ity seha-mifanakalozana ity ny fanombohan'ny fiaraha-miasan'i Madagasikara amin'ny firenena Australiana sy ny firenena Alemana ametraka fomba fiasa vaovao any amin'ny faritra atsimo andrefana ho modely ho an'ireo toeram-pitrandrahana Harena Kibontany manerana ny nosy. Tafiditra ao anatin'izany ny fampiofanana ireo mpandraraha madinika, ny fitrandrahana mitsinjo ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fampiakarana ny hetra avy amin'ny fitrandrahana Harena Kibontany hatramin'ny 12 isanjato ny fampidiran-ketra amin'ny ankapobeny raha toa ka manodidina ny 13 isanjato izany amin'izao fotoana izao. Ity tetikasa ity izay aritra 7 volana. Andrasana indray araka izany izay fivoarany ny raharaha mikasika ny fahaverezana vato kristal milanja 12 taonina iny raha tsy ahivina efa miakatra manao fanadihadiana tena anivon'ny zandarimariam-pirenena ny tompon'ireo vato ireo amin'izao fotoana izao. Fa araka ny fanambara taminao teny am-piandohana dia manambahiny isika atao anatin'ny fampahalalam-baovao. Zafimahova Serge solitena ny fiarahamonim-pirenena ao amin'ny komity mpamolavola ny SATAIFE ny fitrandrahana izay Harena Kibontany izay miarabanao Andriamatoa Zafimahova Serge. Miarabanao dia miaraban'ireo teknisianina sy ny mpiaino. Resadresaka fohy arahantsika aminy amin'ity takariva ity mikasika ny fitrandrahana ireo Harena Kibontany ireo. Fanontaniana voalohany avy hatrany ary vita iny ilay seha-mifanakalozana izay natao teny vato mikasika ny hoe fisintomana ny mpamatsy vola sy ny mpiara-miasa eo amin'izay fitrandrahana Harena Kibontany izay. Aminao ve vonona ve isika malagasy hiatrika an'izay hoe fiara-miasa amin'ny vahiny izay? Raha fomba fijeriko azy manokana aloha zany ataontsika hoe mbola tsy feno ny hoe ataontsika hoe ny fahavononana aty amintsika. Raha ny marina sitsiny mako dia hoe tokony efa nilamina tsara daholo ny resaka lalàna sy ny resaka hetra momba ny resaka hoe fitrandrahana ny Harena ambanin'ny tany. Izay vao nalefy ny fionana iny. Nefa zany lasa aloha le fionana
talohany hoe fahavononantsika malagasy ka ozy aho hoe mbola tsy tena feno angamba hoe nafahatsika hoe le fahavononana ny tena marina ane dia zao hoe efa nisy feonanotra an'iny tamin'ny heritaona dia ny zavatra nandrasan'ny be sy ny maro zany hoe le fitsipy-dalao zany a no tian'zareo fantatra amin'izay hoe ahoana le fitsipy-dalao vaovao nefa mbola nitoy ohatran'le tamin'ny heritaona zany hoe fifanakaloza-kevitra no nataontsika zany tamin'iny feonan'iny fa tsy hoe fanazavana ny fitsipy-dalao a sy koa hoe fametrahana tsara ifotony a ny politika vaovao a amin'ny fitrandrahana ny harena kibon'ny tany. Efa niresaka mikasika ny lalàna ihany ianao teo atsoatsy ihany koa hoentina eny anivon'ny anteny miram-pirenena ny volavolan-dalàna ifehan'izay fitrandrahana ny harena kibon'ny tany izay araka ny hevitrao anova zavatra ve izay fitondrahana izay volavolan-dalàna izay eny. Ny tena marina araka le niteneniko teo mbola tsy tena vonona tsika hoa satria ny fifanakaloza-kevitra aloha ao anatin'ny antsoina hoe komity zay mikarakara ny fanamboarana fanavozana n'le lalàna mifehan'ny harena kibon'ny tany a dia ataoko hoe misy marina ny fifanakaloza-kevitra ao izy avy ny ao ny solotena ny ministera ny medidy an'ny harena kibon'ny tany ny solotena nro orinasa lehibe sy kely zay ao anatin'ny harena kibon'ny tany dia solotena ny fiarahamonim-pirenena zany hoe reo zany ny olona ankehitriny a miaraka mifanakalo-hevitra amin'ny fametrahana le politika sy ny lalàna vaovao. Ny zavatra misy a mbola tsy feno ny fepetra hoe atongavatsika amin'le lalàna vaovao mbola tsy matotra. Ny tena marina manko dia zao tsika malagasy zany tsy manana n'le antsoina hoe modélisation économique fa metehitra fotsiny zany tsika amin'ireo sosikevitra avy any amin'ny mpamatsy vola fa tsy manana tsika tena hoe politika atsika hoe vonona marina ve tsika malagasy a ifehany io harena ambanin'ny tanyntsika io. Raha jerevana zao ny misy manko zany ataontsika hoe fa sosikevitra na lalàna zany efa mandehandeha any. Raha jerevy sosikevitra lalàna io na hoe draft dia raha taloha zao a 20 isan-jatony amin'le tsy le etra akory fa le antsoina hoe redevance minière makany amin'ny ataontsika hoe vondrom-bahoaka itsanjaram-pahefana na hoe collectivité territoriale dia ankehitriny tsy dia mazava io tohatra nidina le izy fa ny aty amin'ny ministera indray a no to mahazo vola be ao anatin'le redevance. Ohatran'izay ihany koa le hoe ny constitution antsika milaza fa hoe ny fokotany a no kitro ifarany fifalakaloza-kevitra sy kitro ifarany koa ny ataontsika hoe ny fampandrosoana firenena nefa tsy voady zany a ao anatiny le izy amin'izao fotoana zany hoe mbola misy zany asa mbola tokony atao ao anatin'le izy afahantsika ife tsara io harena io. Ny harena kibon'ny tany any tsara fantatsika ataontsika hoe mizara roa mazava zany le izy misy le antsoina hoe grande mine ohatra zany le misy any Ambatovy na hoe QMM any Fort Dauphin dia misy le ataontsika hoe petite mine. Petite mine zany ny tena misy ireo teratany malagasy fa ao koa nefa zany manahirana satria misy ataontsika hoe misy andray manipulation samihafa amin'le rue reny a atosika ireo vahiny a zay manam-bola be a ividy an'le vokatra amin'ny fomba ataontsika hoe tsaraky ny lalàna ka ny tsara fantatsika fotsiny zany misy salanisa vitsivitsy zany tiako omena hoe tamin'ny taona 3 nisy manapaizan'ny banque mondiale zay a ny anarany hoe Paulo Dessa laza zany fa eo amin'ny 200 millions à 500 millions de dollars eo a ny vola tokony hiditra amin'ny resaka petite mine ny harenantsika zany hoe petite mine zany a mivatosoa zany a ny pierre précieuse pierre semi précieuse sy ny volamena reo zany ny tena ataon'ny petite mine. Ny talent général ny mine ankehitriny le titre moa zany somary niova
fa ny tale général mine ankehitriny rehefa nisy fivorina niaraka tamin'ny coopération allemande tamin'ny tapabolana dia laza izy ampabe-maso fa tao anatin'ny 12 taona tao amin'ny 10 milliards de dollars en vola veriny tsy hitan'ny malagasy zany zay anatin'io arena ambanin'ny tany io amin'ny resaka petite mine ny tiako dia raha miresaka koa tsika hoe nisy rapport officiel ny banque mondiale tamin'ny tamin'ity taona ity laza mazava fa tamin'ny taona 2012 nisy hita zay 250 millions de dollars ny arenatsika pierre précieuse semi précieuse sy volamena hoe tsy nihitsa tany amin'ny kitapobola pirenena nefa hita fa nalefa tany ivelany nefa tsika zany tsy nahazo ninona teto toerana ny dikan'izay zany dia zao hoe io arena ambanin'ny tany io raha itsika tsara mife azy afaka mampandroso a Madagasikara haingana le izy fa ankehitriny zany tsika lasa tompony mangatakatany satria ny hafa ndray zany zao makatsirony amin'le arenatsika fanontaniako farany hoe raha ohatra moa ka hoe io lalàna io no ahitana famatsim-bola sy hanatsara ny fiarah-miasa ahoana ny tokony iarahan'ny fanjakana miasa amin'ireo mpitrandraka sy ny mpisehatra rehetrarehetra ao anatin'izay hoe fitrandrana renan-kibon-tany somary fititintsika angamba le valiteny ny angamba dia tsotra hoe tokony atoky aloha tsika manampaizana malagasy hoe tsika zany zao mamolavola le lalàna vaovao sy ny politika vaovao mikasika ny fitrandrana ny arena kibony tany dia hoy izy hoe misy anie manampaizana malagasy maro afaka ampiasaina tsara zany hoe miaraka ataontsika hoe fametanana amin'ny famolavolana le lalàna satria misy pitsopitsony teknika be deabe ane io misy ireo malagasy ireo hita toerana ary misy ireo malagasy ireo any ivelany fa anjaratsika aloha zany mifehy amin'ny politika atsika zay aloha zany ny voalohany efa misy zany sehatra nataon'ny fanjakana le hoe le comité conceptuel zany du secteur minier fa tokony avoaka am'izay kosa ny lalàna mikasika an'io zay ny eo miasa fitiava-tanindrazana fotsiny fa tsy misy mihitsiny zany lalàna tena mifehan'izy io fa zany tsy mety zany fomba fiasa zany tokony atao mazava tsara hoe zay naseho pabe-maso hoe rony comité conceptuel tamin'ny fotoan'androny maninona hatramin'izao mbola tsy mivoaka ny lalàna mifehan'io zany fomba fiasa zany ny atao hoe mauvaise gouvernance fa tokony apetraka aloha zany ny bonne gouvernance amin'ny gestion ny resaka politique minière dia za milaza hoe io secteur minier io afaha Madagasikara mivoaka aingana ao anatin'ny crise misy atsika satria ny tsara fatatsika secteur minier zany mame asa ao amin'ny 500 000 à 1 million d'emploi misy zany ataontsika hoe emploi fixe dia misy emploi saisonnier hoe io ihany koa hoe tokony misy koa ataontsika hoe transfert de compétence na hoe afindra amin'ny malagasy le fitantanana ny orinasa rehefa anatin'ny fotoana voafetra misy ihany koa mampieritreritra zany satria tamin'le fionana tany ivato ohatra ny tonisy resaka tamin'ny gazety mivoaka isan'andro zao hoe misy an'izany permis exceptionnel zany hoe eritreretin'ny fitondrana avoaka raha vao misy resaka exceptionnel aloha dia dikan'izany hoe mialatsiny amin'ny teny an'izany fa ny dikan'izany hoe misy zany ny tsolotra na hoe corruption ka mampieritreritra zany zany hoe permis exceptionnel zany fa aleo aloha miantona aloha ny permis dia miandry ny fivoahany lalàna vaovao dia rehefa mivoaka lalàna vaovao alefa amin'izay ny permis araka ny fitsipy-dalao tokony manana politika zany mazava ny tsika ny tena marina ane dia zao rehefa miresaka tsika hoe fitrandrana ankibony tany dia mikasika zavatra maro io mikasika resaka fampianarana io mikasika resaka recherche io mikasika resaka fambolena io mikasika resaka tourisme io mikasika resaka finance io mikasika resaka fiscalité io etcetera le izy zany tokony voafehy atsika tsara amin'ny politika alohantsika roso amina politika vaovao somary fohifohy ihany moa ny fotoana azontsika mifampiresaka tao anatin'ny fampahalalam-baovao fa iverenantsika ihany mikasika an'izay amin'ny fotoana mampety azy any anatin'ireny fanadiadiana ireny isaorana ianao Andriamatoa Safimahova Serge ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitra kolo isaorana nareo dia isaorana ampiaino
Lafim-baovao hafa kosa indray no hanoizantsika ny fampahalalam-baovao sosialy sy fiarikarena miakatra hatrany ny faharetany fahatapahan-jiro amin'izao fotoana izao. Tafakatra hatramin'ny ora valo izany amin'ny faritra maro eto andrenivohitra sy ny manodidina. Saika eny ambavan'ny mponina Antananarivo isaky ny mihetsika ny fimenomenomana ankehitriny, tsy mahavita fianarana, tsy mahavita asa, mikatso ny fiarikarena maro ny fitaovana simba. Ireo no misongadina eny amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao noho ny afitsika ny délestage. Arahantsika hatrany ny fanadihadiana mikasika izay. Ahoana ny resaka délestage, za koa dia milaza fa raha izany filoham-pirenena volana vitsivitsy efa zatra n'le telo moa dia le telo voalaza koatran'izao tsy telo taona kosa aloha e fa ndeha ataoko eo mitelo volana eo a telo volana na mihoatra kely dia hovaovahako resaka délestage manerana Madagasikara telo na enim-bolana ary farafatarana. Heritaona sy tapan'izao tsy ahitam-baolana ny délestage. Menomenona avokoa ny olon-drehetra ny délestage izay tsy mijanona ho indray mandeha ao anatin'ny iray andro toy ny taloha na ihany koa misy ora mahazatra amin'izao fotoana izao indrona intelo tapaka ny jiro ao anatin'ny tontolo andro iray. Orinasa jirama mihitsy ianao na ny lehibean'ny jirama nareo zany mbo tena tondra le fijalian'le majinika fa mijaly le vahoaka. Indrindra mpianatra zao ity tena mpianatra mantsy ity résistance ny Cameroun andrahoana sakafo. Tsy misy meno mihitsy raha moa ny henao ntsony zao. Tsy nahita ray na ianao kefa io ny zavatra ataony. Mety nefa zao koa mety tsisy orana aloha mety tsy amezana tsy ny jirama ihany. Any amin'ny firenenkafa ny fivangongon'ny fako ny fitaran'ny délestage lavareny tahaka izao mahatonga ny fametram-pialany tompona ndraiky mpanjakana ambony ary antony mampidina ny mponina an-dalambe. Eto amintsika kosa any amin'ny tambazotra sosialy no tena fimenomenomana sy fitaterana ny fitaranana samihafa momba izany. Ampahandreto ampita tafika feno arivo manomboka amin'ny 4 ora tolakandro hatramin'ny 7 ora alina izany hoe adiny 5. Manjakaray tapaka amin'ny 10 ora maraina hatramin'ny 4 ora sasany ariva ary miverina mandeha amin'ny 5 ora sasany dia tapaka indray amin'ny 7 ora alina izany hoe adiny 7 eo. Santonany amin'ireo fahatapahan-jiro lavareny eto Antananarivo sy ny manodidina. Noho ny zava-misy samy manana ny fomba fanehoan'ny hevitra ny any anatin'ny réseaux sociaux, ao ny mandefa sary mampihomehy maneho izay fahatapahan-jiro izay, ao ny mandefa sary mahatonga saina ho an'ireo tsy maintsy mampiasa labozia izay maneho ny fiafian'ny ankizy izay manomboka amin'ny anadesona amin'izao fotoana izao amin'ny fotoana izay hanombohan'izy ireo mamerindesona. Ny fiaraha-miasa amin'ny Symbion Power nambara ny fitondram-panjakana teo aloha fa vahaolana maika hanatrarana ny fotoana mahakely ny rano tahaka izao. Donc il est vrai que Simeone va garder tous les gens de Mandrousses, ça c'est un fait. Ils vont les former et même au niveau de Sitazona ny mpiasan'ny Mandrousses ny orinasa Symbion Power. Mena fiofanana izy ireo. Tombom-betsaka ho an'i Madagasikara ny fanampian'ny Symbion Power. Mahafaly anay ity fiaraha-miasa ity. Mariko fa tsy misy olana ihany koa ny eo amin'ny resaka contrat. Ces gens-là ont été sûrement mal informés par certains. Mais avec la mise en place de l'information, etc., même le contrat est sur la place publique, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Tsy mbola mivaha nefa ny olana rano vaovao ofisialy farany dia mbola hitohatra amin'ny 10 novambra ny fiafian'ny mpanjifa amin'ity resaka délestage ity. Amin'ny vanim-potoana io vao hivaha ny olana ho ny tale jeneraly lefitra misahana ny herinaratra ao amin'ny Jirama. Fa iverenantsika kely ny lafin'ny toe-karena ny tsy fananany fanjakana vola ampiodinana ny raharaham-panjakana no antony tsy androsoana ny lalàna mifeny teti-bolana sy mpantsiana taona 2024 eny amin'ny anteny miram-pirenena raha ny fanadihadiany mpahay toe-karena miandry ny fanampiana avy any ivelany izay mbola miankina ihany koa amin'ny fivoaran'ny fitantanana eto amin'ny firenena no ahafahana mampiodina ny raharaham-panjakana sy manao asa fampandrosoana. Hatreto aloha fanampiana sy hetra miditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana ihany no paikady hitadiavany fanjakana enti-manana fanadihadiana. Tsy mety miainga ny toe-karena malagasy ho sarotra ny anarenana izany tsy mazava ny fitantanam-bolam-panjakana. Ireo rafitiana ny fanakiana mpamatsy vola vahiny ny fitantanana ny volam-panjakana. Raha tsy ahivina tsy misy intsony ny fanantenana ny fanatrarana ireo tanjona ara-toe-karena napetraka eto amin'ny firenena araka ny tatra navoaka amin'ny banky iraisam-pirenena tamin'ny tombana ny embolana voalohan'ny taona 2024.
tsy ohatra ny 3 faingo 3 isan-jato ny tahan'ny fitomboana raha toa ka 5 isan-jato ny tanjona napetraka ho an'ny fanjakana. Tara amin'ny fandoava-trosa ny gouvernemanta malagasy raha nambara amin'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana. Tsy mbola ahitana taratra ny fampivoarana ihany koa ny fampiasan'ny gouvernemanta ny fanampiana omen'ny banky. Io ny fanakianana nataon'ny solotena maharitra ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana nandritra ny fandinihana ny fanampiana omena ny firenena malagasy. Mbola sarotra ny tontolo iainana ara-toekarena eto Madagasikara. Tsy mbola tafarina hatreto ny toekarena malagasy raha toa ka nanomboka ny taona 2014 ny andrasana fivoarana izany noho ny olana ny fanindry tamin'ny raharaham-panjakana toy ny olana Jirama ny an'ny ary Madagasikara. Hoy kosa ny avy eo anivon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena taorian'ny fitsirihana natao. Fehiny, tsy mbola misy hatreto ny fanampiana ara-bola azon'ny firenena malagasy ampiasaina anaovana asa fampandrosoana. Fanampiana entina narenana tsy faiza mitantana no nomen'ireo mpamatsy vola ireo. Ampitombo ny fahasairana amin'ny fanjakana ankehitriny ny tsy fisian'ny vola ampiasaina sy ny famatsiam-bola araka ny fanazavan'ny paitoekarena. Ny zavatra misy dia izao hosahirantsika malagasy. Hosahirantsika satria mila volontsika amin'izao fotoana izao na amin'ny fandaniana amin'ny ankapobeny na amin'ny resaka infrastructure, investissement public. Mbola hoelitsika vao tafiditra tsy maintsy mila vola avy any ivelantsika amin'izany. Raha ohatra ka tsy vitan'ny fanjakana manamarina fa vitany tsara tokoa mitantana an'io ary matanjaka izy dia hosahirana ary misy fiantraikan'ilay izy eny amin'ny ekonomia sy ny ara-tsosialy. Izany hoe ireo olana rehetra efa misy ireo zany mbola somary taritina kely lavalava indray parapa tafavoaka n'ilay vola eto amintsika eto. Sarotra ny raharaha ho an'ny fanjakana, tsy misy ny vola ampiasaina vokany, tsy miroso amin'ny fampandaniana ny lalàna feno teto-bolana sy pantsiana ny gouvernemanta raha ny fanadihadian'ny paitoekarena. Fa tiantoka ho an'ny fanjakana ny fampandaniana izany raha toa ka miandry izany avokoa ny fampiodiana andrarahan'ny-panjakana isan-tsokajiny. Ny initial no ampiasaina zao tsy afaka raha vao manao LFR ianao zany raha ohatra aloha raha LFR à la baisse zany hoe ampidinina ny vola ampidirin'ny fanjakana dia izay mety ahako. Fa raha ohatra hoe ampiakarina ny volan'ny miditra amin'ny fanjakana nefa tsy afaka ampiditra n'izany vola izany izy dia tsy mety izay ilay izy. Tena tonga any amin'ny vahoaka ary ve ny vola rehetra nampiasaina tamin'ny loi de finance initiale na ny teto-bolam-panjakana voalohany. Ahoana ny vola hoentin'ireo commune vaovao hiasa? Asan'ny fidy senatera izao mibe ny tanàna sy ny mpanolontsaina saingy tsy misy miraharaha firy ny hoe inona ny vola entin'izy ireo miasa ho an'ny vahoaka. Ny zava-misy anefa manam-bola nanaovana propaganda ireo antoko politika lehibe teto amin'ny firenena ary tsy misy mazava hoe avy aiza ny loharam-bolan'izy ireny. Tsy misy miraharaha ihany koa ny fampiarana ireo lalàna momba ny antoko politika, ny mpanohitra ary ny vola ampiasain'ny kandida rehetra tamin'ny fifidianana tahaka ireny. Etsekilan'izay, ny tokony ny teo anivon'ny fananantany, ny staty ny fampianarana ambony, noho ny fikorontanana nateraky ny tsy fisian'io teto-bolana sy pantsiana io. Lafim-baovao ahafahatanteraka kosa indray mpiasam-panjakana miisa 4 mitana ny andraikitry ny taly ao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana no nalaina ambava ny teny amin'ny chaîne pénale 17 hektara androany. Nahiditra ponja ny 3 amin'izy ireo ary nomena fahafana vonjomaika kosa ny iray. Antony hampangana azy ireo ny fampiasana diplôma sandoka sy ny fanomezana fahazon-dalana tsy ara-dalàna. Ny alatsinainy ho avy izao kosa no iverina hiakatra ny amin'ny chaîne pénale ny raharaha Andramena fanadihadiana iarana amin'ny Gaëtan Andriantsilavo. Naharitra ora maro ny fampitorana natao ireo mpiasam-panjakana miisa 4 voaroa nanao diplôma sandoka teny amin'ny chaîne pénale androany. Naharitra ora maro ny fanadina natao tamin'izy ireo. Kolikoly avolenta mahavoasaringotra tompona andraikitra ambony ao amin'ny ministera izay no azo amintinana ity tranga ity. Raha ny ampaham-baovao azonay aloha hatreto ny roa amin'izy ireo mpiasa ambony ao anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana nampiasa antota taratasy osika azona sokajy ambonimbony kokoa eo anivon'ity ministera ity. Ny iray nampiasa diplôma sandoka DEA azo tantoliara ny taona 2024. Ny faharoa izay vadiny mpiara-miasa akaiky amin'ny directeur administratif et financier eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana. Ity farany izay nahazo fahafahana vonjomaika. Ndro ambiny mpiasan'ny ministeran'ny asa-panjakana na ny marimarina kokoa tale jeneraly eo anivon'ny ministeran'ny asa-panjakana. Nanome fahazon-dalana osika iskafan'ny université tsy miankina iray ao anatin'ny 3 taona. Ankoatr'izay, raha ny loharanom-baovao azo, diplôma master 1 no ampiasainy, ahazona ny kategoria 8 amin'ny fandraisan-karama. Diplôma sandoka bac plus 2 kosa no faharoa mba ahazona ny toerana eo amin'ny technicien supérieur eo anivon'ny ministera.
Ny mahagaga mbola mitana andraikitra ambony ihany ity tompona andraikitra ity na dia efa voaroroy tahaka izany aza. Zava-misy rehefa niarahany be sy ny maro nahita ihany koa ny fampiakarana teto amin'ny chaîne pénale ireo andrarezina amin'ny fanondranana antsokosoko andramena. Tsy nisy voatazona na iray aza tamin'izy ireo. Ireo mpiasa madinika ihany hatreto no mahita faisana raha misy ny tranga fanaovana otsika tahaka izao. Ny tompona andraikitra manana toerana ambony kosa mahita lalana ahafahana mangingina. Raha ny loharanom-baovao azy very anjavona avokoa ny fanadihadiana afera goavana eto amintsika raha toa ka tafiditra eo amin'ny politika avolentana eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana izany na sosialy na toe-karena indrindra fa politika sy fitantanan-draharam-pirenena. Ny azo ambara aloha dia ny hoe efa eo am-pelatanan'ny Bianco ny raharaha amin'izao fotoana izao ary andrasana ny mety ho toy n'ity toetra raha ity. Raha tsy ahivina ny alatsinainy ho avy izao no hiverina hiakatra eny amin'ny chaîne pénale ny afera Bekasy izany hoe ny afera Andramena. Fanosy ny avin'androany tany Etazonia ny Global Goal samirakitra ny paikady ho an'ny fampandrosoana ho tanterahan'ny firenena mikambana. Tafiditra ao anatin'izany ny fanamorana ny fahazoana rano fisotro madio sy ny fidiovana izay antsoroan'ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana maro eto amintsika. Eto andrenivohitra tokantrano 50 izay mety ahitana hatrany amin'ny 300 olona no mampiasa ny popin-drano iombonana iray izay mbola andoavam-bola miatraiky amin'ny fiainan'ny tokantrano tsirairay io olana io araka ny fanadihadiana entiny Feizory Rafaly. Andavamamba iray amin'ny rofokotany eto andrenivohitra sady bebona no ahitana trano tomboka maro. Tsy misy foto-drafitrasa filalaovana ankizy ety fa samy manao izay mahafalifaly ny fony izy ireo. Milalao eny amin'ny maloto ny vovoka mifangaro fako isan-karazany. Eto amin'ity toerana ity eto no filalaovana ankizy. Eto ihany koa ny fanariana fako sy ny rano maloto ary zotrano eto ihany koa ny fivalanan-drano rehefa poritra. Raha ny antotanisa avy amin'ny fokotany anefa dia hita taratra ity toerana saika tsy manaraka ny fenitra amin'ny fampananana rano idiovana ny trano fonenana ity. Tsy zatra midio loatra ny ankizy nanontanianay hoe inona ataony amin'ny arivona alohan'ny sakafo. Inona atao rehefa alohan'ny sakafo? Sasa-tana. Any tokantrano tahaka ity iray nanaiky nandray anay ity. Sandaina 300 ariary ny rano iray bidon 20 litatra. Lafo noho ny vidin'ny rano anefa ny karama mitatitra izany ho an'ny tokantrano. 100 ariary ny mitondra ny bidon iray. Efa mianaka no ato amin'ity tokantrano ity, tsy afaka mianaka amin'ny rano izy ireo. Ohatran'ny ato isan'andro aloha dia eo amin'ny 4 bidon eo zao no rano ampiasaiko isan'andro. Anao le milahatra be le izy sady amin'izay kely dia kely le fandeha le rano dia tena taraiky be mihitsy raha hoe misy rano ilaina maika zany dia tena fijaliana mihitsy le izy. Tsy afaka miatatra amin'ny rano ampiasaina amin'ny andavanandro araka izany izy mianakavy kely ireto. Manana toeram-pivoahana kosa izy ireo, saingy hitambarana amin'ny trano manodidina izany. Ny tsy fananana toeram-pidiovana izay isan'ny olana fototra ety amin'ny faritra Iva ary any amin'ny mponina anarivony maro. Ety zany maloto izay ety be da be tsy manana gabone. Manana gabone isa-tokantrano. Tsy karitra nefa malona izany fa na dia ireo foto-drafitrasa tahaka ity pompy iray ity izay fanotovan'ny tokantrano 50 mahery azy zarazara ny fikojakajana izany. Izay mpampiasa rano eto amin'ity faritra misy anay ity aloha za zao dia mba mangataka amin'ny tompona andraikitra raha mba azo atao mba hanampiana le foto-drafitrasa anay fa tena tsy maharaka mihitsy le pompy. Mbola maro araka izany ny ezaka atao hanamora ny fahazoana rano fisotro madio azo ampiasaina mba tsy sitrahany rehetra ny zo ananana izany ary tsy hijanona ho nofinofo fotsiny ihany ny fahadiovana. Eran-tany mahery ny 3 faingena tapitrisa isa-taona ny olona maty vokatry ny loto sy ny tontolo iainana tsy zarazara tahaka izao. Maresaka sosialy hatrany nampahafantatra ny asa nataony teo amin'ny sehatry ny fiarovana ny zon'ny olona manana fahasembanana na ny plateforme des fédérations des personnes handicapées de Madagascar miaraka amin'ny Watered androany tetsy amin'ny espace Deratsiadana. Nisy ihany koa ny fifanankalozan-kevitra tamin'ny tompona andraikitra samy hafa natao momba izany tetika asa izany. Misy ny fanampiana natolotra izy ireo ny fédération ahafahany miasa, misy ny olana mbola sedran'ny olona manana fahasembanana fanampanazavana. Tsy miatra mihitsy ny lalàna misy eto amintsika zany momba ny olona manana fahasembanana dia izay fitondrana amin'ny fandimby zany dia ohatran'ny lasa nanao fampanantenana pakaty foatra zany hatramin'izay dia izay ny tena olana fa ny
volan'ny olona manana fahasemana eto Madagasikara zany dia beda be na eo amin'ny lafin'ny fitaterana, lafin'ny fianarana, lafin'ny fahasalamana, indrindrindrindra amin'ny accessibilité amin'ny bâtiment public sy ny bâtiment administratif fa na eo amin'ny fifidianana raha dia olana foana. Fa no marina omaly ihany koa ny fahazoan'ny orinasa Star ny certification ISO 9001 fanamarihana iraisam-pirenena azo noho ny fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra ataon'ny orinasa nanomboka ny taona 13 sy 700 taona ny foronan'izany orinasa izany, mamokatra zava-pisotro mandinina ritro tapitrisa tavoahangy isan'andro ny orinasa, manomboka amin'ny fitantanana sy ny fitondrana ny mpiasa eo anivon'ny famokarana ny fivelaran-tsena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ireo amin'ny ankapobeny no ifotoran'ny fanomezan'ny label AFNOR izao fanamarihana izao. Raha tsy ahivina, efa nahazo ny certification ESCC 22000 ihany koa ity orinasa ity noho ny fananany orinasa lehibe fanampanazavana. Io certification ISO 9001 io koa dia marihana fa certification ho an'ny organisation iray manontolo, izany hoe manomboka any amin'ny organisation interne ny ressources humaines hatrany amin'ny achat ny matière première, ny production, ny stockage, ny livraison. Izany hoe io vokatra izay jifain'ny mpanjifa tsirairay eraky Madagasikara io zany dia manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Ny maresaka avy any ivelany kosa no amaranantsika ny fampahalalam-baovao. Raha ny taremarika ofisialy efa-jato sy arivo ankehitriny ny isan'ireo olona maty tao anatin'ny fety ny Eid el-Fitr nanomboka ny taona 4 enimpolo sy 300 taona ny 7 sivy amby zato ny tapaky ny volana septambra lasa teo ary 7 sy 700 omaly andrasana ny vokatry ny fanadiadiana ataon'ny Arabia Saodita mikasika ity lozany tranga omaly ity. Indro kosa hofitina aminao ireo mahatombo avao nisongadina tamin'izao takariva izao, mbola andalo fiofanana aloha ireo bentanana vaovao manerana ny nosy vao afaka miroso amin'ny famindram-pahefana. Tsy ho isan'ireo omena fiofanana kosa ny bentanana n'Antananarivo renivohitra Lalora Valomanana. Ny aiky ihany koa ny député Nicolas Andrianasolo izay iray amin'ireo mpomba ny filoham-pirenena fa mikorotana ny tontolo politika ary voakasika izany ny aty amin'ny fitondrana faratampony. Io no isan'ny mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ny atsimo raha ny fanazavany. Fanatsipin'ny ministerany arena stratégique any amin'ny fitsarana ny toy ny raharaha momba ny vato kristal 12 taona izay nanjavona teo amin'ny tokotaniny ity ministera ity. Dia ny faranatra ireto klasy topoko vavy ny fampahalalam-baovao tamin'izao takariva izao. Mankasitraka fiainanao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Ny fampahalalam-bavao ny arahanao tamin'ny Soka Vitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo.